mampahatsiahy izahay ato amin'ny ONEP amin'ny alalany décret 98/433 ao amin'ny andalana article fahafolo calendrier scolaire unique no mihatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany hoe tsy misy tetiandrom-pampianarana natokana ho an'ny tsy miankina samirery ary tsy misy tetiandrom-pampianarana natokana ho an'ny fanjakana samirery. Dia mampahatsiahy izahay fa rehefa nataony dinidinika hita fa tokony mety tanteraka io tetiandro amin'ny taom-pianarana ho avy. Izay tsy hanaraka an'ilay calendrier scolaire dia tokony manao fangatahana manokana raha ny texte misy eto amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Izany hoe taom-pianarana be dia be nefa lasa misy ny manomboka aloha, misy ny mijanona aloha, misy ny manomboka tara. Ny tanjon'ny ministère amin'ity ndao ho miara-miditra dia ndao ho miaraka any amin'ny fialan-tsasatra. Izay ny tena tsara ho amafisina ho an'ireo sekoly tsy miankina. Amin'ny taom-pianarana ho avy dia feno tanteraka ny atao hoe heure d'apprentissage, izany hoe ny ora hoentina mamita tanteraka ny programme mpampianarana. Izany hoe 700 ora raha amin'ny lafiny pédagogique no tsy maintsy taom-pianarana anankiray, ary manana ambiny maromaro raha isika raha sanatria ka misy ny mety mampitsahatra ny fampianarana.